JMJ Mada 9, diocèse Martin. Avitsanganana nandrasantsika ireto ray aman-drenitsika izay hitondra ny fampianarana hiaraka amintsika eto amin'ny tapany marainay. Lao mikisaka kely dia samy mahazo ampovoa zay dia mety izy excellence eka dia tonga eto voantsika ary reto ray aman-drenitsika hitondra ny fampianarana sy hanorolalana antsika momba izay fotom-pinoana iainantsika izay sy ny fomba iainantsika izao JMJ izao sy ny fiainantsika manontolo koa ankafaliana no andraisantsika azy ireo ary ampitiavana sy ampiravoravona koa izay teny azo lazaina hoe mifony zavatra maro eo amin'ny fiainana izay satria hafaliana sy fitiavana no entinay andraisana sy arabananareo tonga soa eto aminay ianareo ray aman-dreninay eto amin'ity sitiny Notre Dame ambany fiarovany Masimbavy Faustina ity tonga soa eto aminay ianareo Monseigneur. misaotra mon père. Dia manoloana antsika eto Monseigneur Fulgence Razakarovony, évêque en diocèse Nius, sady vice-président de conférence épiscopale de Madagascar. Tonga soa Monseigneur. Dia Monseigneur Jean-Claude, père administrateur diocésaine ni diocèse ni Tsirono Mandidy. Tonga soa nao Monseigneur. Mon père izy fa manana andraikitra lehibe tokoa eo amin'ny diocèse misy olo toeran'ny évêque ka izay ny antsoina azy hoe Monseigneur. Tonga soa ary ianareo ary dia manantena sy mirary ny soa ary miandrandra ny fahasoavana ho zarainareo aminay, ho zarainareo amin'reto tanora, ho zarainareo amin'reto mpizaiky ny JMJ reto koa dia misaotra sy mankasitraka ary miarahaba anareo Monseigneur. Dia azafady. Mahazo mipetraka. Dia mahazo mipetraka Monseigneur. Dia hosorisoritana amintsika mialoha ny fandaharana omentsika ny reto ray aman-dreny reto ny fitenenana anambara amintsika izay katesizy izay ampafantarantsika le fotom-pinoana mandritry ny adiny iray eo aorinan'izay dia afaka mametraka fanontaniana isika tahaka ny omaly hatramin'ny 10 mahery 5 eo aorinan'izay isika dia miomana amin'ny sorona masina manomboka amin'ny 10 sasany fa anelanelan'izay kosa ny veka dia akahina kely ao ambadika ao hoentina manana akana hery vaovao ndray hiatrehana ny sorona masina. Dia mirary ny soa sy fombiazana ary fahasoavana ho antsika tsirairay avy. Amin'ny fiainantsika ny mahamalagasy atsika tokony arovantsika io tokony ho saro-piaro amin'ny mahamalagasy atsika isika aza mba mety ho lesoana nizaniza ny mahamalagasy atsika fa ho ka ho ajaintsika fatratra amin'ny mahamalagasy atsika fototra ary tsarov fa malagasy aloha vao kristianina dia miezaka mafantatra amin'ny mahamalagasy atsika isika ary kristianina isika vita bateny ka ao anatin'ny eglizy anankiray isika atao hoe katolika aoka isika ho saro-piaro amin'ny maha-katolika atsika ary izao fandehanantsika ty amin'ny JMJ izao dia fanehoantsika manerana ny nosy fa manana tanora maizy azy ny katolika ary afaka mijoro amin'ny finoana mijoro amin'ny maizy azy amin'izay fiainam-pinoana zay satria mila fahasahina ny fijoroana amin'ny finoana ankehitriny
tsy mety tsony ny tanora mpanaradreny rano, tanora mpiainoaino fotsiny ao anatin'io eglizitsika io, fa tanora mandray andraikitra no ilaina. Mandray andraikitra say tahaka ny ilay renin'Andriamanitra Masin'i Maria. Tanora toa ny akabeazany aminareo zao no ny antefan'ny antson'Andriamanitra, ianao io raha tovavy, ianao no renin'ny zanak'Andriamanitra. Ny anjely Gabriel no nampita an'izany teny zany taminy, ka dia ahoana moa izy ny tsy atahotra. Fa zay le voalazako, mety voalazako tareo maly ihany koa zany, fa misy fototra ijoroany io finoana io, dia avy amin'ny fiainan'ny fianakaviana indrindrindrindra. Ka io tsy adino, tsy azo adino amin'ny fiainantsika ny fiainana, ny finoana any amin'ny fianakaviana. Fa ny Papa François dia miteny mandrakariva fa ny fianakaviana no fiangonana, no eglizy voalohany, ka any no mianatra ny finoana, any manomboka manao ny amin'ny anarany ray. Marina fa mifaritra sasany mety tsy fantatra ny ray aman-dreny zany favahana kristianina izany, fa mety avy amin'ny alalan'ny sekoly katolika izay mijoro any amin'ny faritra maro raha Madagasikara, indrindra ny faritra any amoron-dranomasina, izay mbola vitsy ny kristianina, ohatra any amin'ny dioseziko izay esako any Iosy dia 800 isanjato no kristianina. Tany hoe raha misy olona 100 dia 800 amin'izay zany mba kristianina. Dia ny sekoly katolika nanisany fototra ray izay ezahana ampitana amin'ny finoana, mety ho any ny anarana any amin'ny anarany ray. Fa ho antsika ihany koa izay afaka indray ny afovoantany ohatr'izany, ny amin'ny tanàna lehibe, dia manana ny fianakaviana ho fototra ijoroana amin'izay finoana izay, dia any ny mahatsiaro manomboka mivavaka, fandalinana sy fanampiana ny sisa. Andrasana antsika tanora izay mijoro katolika ny mandray andraikitra hampita an'io finoana io. Fa ny antson'Andriamanitra dia miatefa amintsika tsirairay avy tahaka ny natao tamin'ny Masin'i Maria. Ary ny vanim-potoana iainantsika amahatanorantsika no iantefahana zany antson'Andriamanitra zany. Fa eo tsika amin'izao fahatanorantsika izao no amin'ny akabeazany no mamarana ny firosoana ho kristianina. Inona no atao hoe firosoana ho kristianina? Mandray ny batemy, atao kominio voalohany, ary atao confirmation. Zay sakramenta fototra irosoana ho kristianina. Vita confirmation dia afa olon-dehibe zany amin'ny eglizy, ary mandray andraikitra ho tompona andraikitra feno amin'ny fiainan'ny eglizy. Ka ny fahatanorantsika tsy ho amin'ny hoavy intsony, fa ho amin'ny fiainantsika zao dia zao. Iazina io, ary atao fanapahan-kevitra mazava, mahitsy, tsy hovahovana. Ary eo indrindra no iainana amin'ny finoana ao anareo, satria indraindray eo no misy manao hoe nahita protestant dia lasa ny protestant dia taona mopera fa zay no anjarany. Azafady, ny finoana tsy anjara fa safidy. Ny safidy anao confirmation, anamafy izay efa noraisinao finoana. Ny confirme zany vita fitomboka, ka io rehefa vita fitomboka ianao dia mandrakizay zay. Dinanao sy Andriamanitra zay, ka nao any ianao nahita bogosy dia lasa hoe tsy anao tsony ary Andriamanitra fa tia indray rero izy. Mandiny teny tsika, tsy natao hoe dinio tsara io sakramenta raisitsika io. Aratsa aza morosa amin'ny sakramenta ny confirmation aloha,
fa mandiso ny tenanao ianao. Tenenina izy a moramora kanefa raha efa iainana ampinoana tsy zavatra sarotra. Izay ny lazainy anjely amin'ny masina aza matahotra ry Maria, sitraka Andriamanitra ianao. Aza matahotra ny tanora fa sitraka Andriamanitra ianao. Iaina amin'ny finoantsika araka ny tena izy. Antsoko hoavana io, famantarana lehibe. Masindra Paoly miteny hoe misy tery miafina ny amin'io dia maka amin'ny Kristy sy ny Eglizy. Kristy sy ny Eglizy tsy misaraka mandrakizay. Toy ny mpivady vita sakramenta ao amin'ny Eglizy Katolika. Izahantsika iainana fiainana andavanandro. Mety misy antso hafa koa dia misy tsy mirotsaka amin'ny fiainam-panambadiana fa mirotsaka ho toka-tena mandrakizay. Tsy pirehitra io tsy religiozy fa olona tsotra izao dia ny azo safidim-piainana izay ho toka-tena mandrakizay amin'ny fiainany, hanompoan'ny hafa sy hanompoany an'Andriamanitra. Misy olona manao amin'izany mety ho fantatsika eny amin'ny fiainantsika eny, dia io ny fanoloran-tena isan'andro. Mety ho vitsy ireo fa betsaka no tsy mahazo ny fiainany indraindray fa nefa ireo olona ireo nisafidy an'izay fiainan'ireo. Eo koa misy mifidy ny lalana ho religiozy. Dia ny religiozy dia ny Vatikanina faharoa dia manao hoe fanehoana dia ny eto an-tany anteraka ny safidin'olombelona. Ary io fanomezana lehibe men'Andriamanitra antsika. Andriamanitra tsy miditra mihitsy amin'izay safidintsika izay. Manoro izy, miteny izy, milaza izy. Fa anjarantsika no misafidy. Ary izay ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana tsy manery ary tsy atao antery hoe tsy maintsy tia ny lalana alehanao na tsy maintsy tia ny lalana alehanao, fa mametraka manokatra ny masitsika ahafantatra hoe tia ny fahafatesana, ity ny fiainana, ity ny tsara, ity ny ratsy, dia izay le safidy. Satria Andriamanitra dia tian'Andriamanitra anatona azy tsika ao anatin'ny fahalalahana sy ny safidy tanteraka. Ka miankina amin'ilay fibeazana ihany io, araka ny teny Monseigneur teo, miangany amin'ny vainy amin'ny fototra tahaka ny Masomaria ny fianakaviana, fototra nandraisana ny finoana ivelara. ZMZ Madame F.